fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatotosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Atolotry ny Radio Don Bosco ho anao izao rimbina nosoratany Haingony Vity. Ireo anomeaina ny tantara Anjary Liva, Tahina Nantenaina, Ony Miajanirina, Lemek ary Saloy. Tovirazana mamonjo ny nandray feo, Ony Miajanirina ny nanatotosa. Fa manino ianao? Mipetrahinao dia ndao aloha mba hiresaka kely vetivety. Hiresakina nefe. Ianao nge tsy tokony mbola hivizaviza fa makaina e. Efa nahatsapa fiovana tao rin'ny nanana an'ilay fanafotony mendry zareo farany iny ve? Tsy za aloha ny resaka fa ianao e. Fa maninona ny vadiko? Fa za maninona e. Tsy hitako izay tokony ho resahana momba. Rera-tsaina sy rera-batana. Tsapako zany saingy indrisy tsy mba afaka manampy anao ah. Tsy fidiny ho anao ange. Efa mizaka rery ny fitadiavana rehetra atao tranontsika ianao. Mbola tsy mety misokatra mitantara amiko ny olanao ihany koa fa miaritra miady-tsaina rery. Tsy karitra nge no mitomany manginy reny e. Miezaka mitsiky sy mifaly ianao eto masonay fa hita sy tsapako daholo ny arerahanao anatinao any na izahanao afenina mafy aza. Tsy resy ah. Aza misainany amin'izany ianao fa izay ahasalamanao atao. Adidiko aloha izao no misahana ny ato atokantranontsika dia ataoko ampitiavana. Tsy mora ngeny sady mamelona an'ireo zaza ireo no mbola tsy maintsy mikaroka amin'ny fanafody kokoa e. Za raim-pianakaviana natao mamelona. Tsy vita amin'ny velomina fa mbola manavezatra amin'ny vadiko amin'ny fitsaboana anahy. Fa angamo sitraponao zany. Raha nanasafidy ve ianao aza miasa saina amiko tsony ianao ry vola. Ny vola tokony hividianana fanafody sy olanina amiko a. Hividiano sakafo na angony tsy njovana no avy ny ankizy. Tsy amelanao zany ary tsy resy ah. Vitako matoa ataoko fa tsy fiarotako aina. Tsy hoe manao nitseran'ny aiko koa akory. Za ngery vola ka efa tsy antenaina tsony e. Fa manina raha tsy miteniteny foana ohatr'izany. Ka mariny zaniko. Adininao anga le tenin'ny dokotera tamin'iny? Raha tena tia ahy ianao ah. Ty aza miteny an'izany tsony. Vola, tsy aleo ve tonga dia mionona teny izao dia tsy mandany vola tsony fa arena fotsiny zany nefa tokony anaovana zavatra hafa e. Raha mbola misy ny aina dia misy foana ny fanantenana fa aza manary toko ohatran'izany. Mila miady amin'io aretin'io izay vady aman-janakao. Tsy tiako ianao andany andro sy vesatra tsy antenaina tsony e. Tsy vesatra izany ianao amiko e. Na efa 3 anaka azy ianao a. Azo lazaina mbola tanora sy mitanatra ny endrika amabika anao. Azoko antoka fa mbola misy vonina ity sy ampiadana anao. Mitsodrano anao a. Mangina ianao ka. Fa inona indray zao no mampiasa sainanao rery eo? Ny fiainana e.
Fa natao fiainaninona tandray hono ty reny malalako ty Ty indri tsy mety manambady ty zao ny voalohany. Ohatray. Fa iarako vaditsika nga ho nisa inona ny tokony anahirana anareo amin'izany. Ny fiainanao no avinao no mampiasa saina raha mba manambady ohatry ny olon-drehetra mantsy ianao dia ny vadinao no mamelona sy mikarakara anao fa tsy sahirana ohatr'izao tsika. Karakara fa tsy karakaraina. Rehefa azo indriny tiako atongavana dia izay tsy resiko manahirana ny saiko. Efa sao zanona kely mihitsy ngely zanako any. Mandehana mba mitsidika any fa oviana zao ndriny mba tany farany. Ka izy hitako faran'izay aza tena efa tsy kiarotro laniny aretina mihitsiko. Aleo alaina ty izy ry siza. Maninona tsara. Zany ho ny fahasairana antsika aza nge jere dia mbola ampiana fikarakarana ny tsy resiko. Sa aloha aza ny anterana amin'izany mihitsy ny vady aman-jana ny eo koa. Izy menakavy izany alaina hipetraka ty daholo raha azoko tsara. Maninona raha tsy mitady raharaha Ka mampalahelo volana miady rery sady mamelona azy telo mena-daniny manenjika amin'ny fitsaboana ny tsiresy. No hofatrany tsy andaniny. Ny fahasairanany zareo tsy takona fenina dia manahirana be ny vavan'olona. Ohatrany hoe tsy mivaky lohany zareo izany tsika fa migalabona ato amin'ity trano be ity. Zareo nefa miafy mandoa hofatrano. Zay aloha Tatatoa be ve vao oviana no ny teny an'izanyko. Fa na hipetraka ty aza ngery zareo aloha samy anana ny fiainany ihany. No antsika aza ve manahirana atsikako. Sao dia vao maika re hitambe sarany io ka. Atao mazava tsara re mifepetra. Mitokambilany zareo fa tsy misy mifangaroaro izany eo. Ty aloha vola dia mandana metsena fa taraiky. Tonga koa dia vidio mofo maraina fa tsy zany indray koa no amoazana eo. Ary izy ny lasa fa na 10,000 ividianana charbon aza tsy misy Sao dia mamoaka ray alina ariary tamiko izany indray. Ka tsy nitsidika andrafely tany amin'ny hopitaly fotsiny ny voahanareo teo. Ie. Fa rehefa nandefa n'ilay valopy asiana tsy paipaika zareo dia hitako efa natevina. Tsy nandrotsaka fa naka kely aza ny nataoko. Toky Toky! Ahoana tompoko? Fa taiza foana moa zany ianao ty Efa impiry avazavaza miantso ty afa tsy mamaly mihitsiny. Fomba tsy mianatra kely dia tsy hita mijanona ato an-tanàna fa mirifatra ohatrany ireny soavaly tapako fereny. Ndrarato tsy isy vita mihitsiny. Ale miditra ry dia ataovy ndrara fa tsy lozana be koretaka eo. Ary fa iranomaso io fa tsy fanahiniana atao ahitany dadanareo eo indray. Ohatrany ireny defa ampijaliana be ohatrany ninona indreny tony. Eny tompoko. Maniry kely zany ndra zaza. Ohatra. Fa ho aiza? Akarivotra kely ary mama fa leo an'ilay matory fotsiny tsy manao ninina eo am-pandriana. Dia maninona nefa raha miteny dia nentiny. Za ngery mama tsy malemy raha mijanona foana ao an'efitra ao no alemy tsy fidiny. Ka jerenge ianao hoe sahirana ohatrany ninona. Mila manatanjatena ary mama. Ary fa naninona indray tokiny. Toa mivindavinda sy mirivadrivatra ohatrany ninona. Mety ny ady tamina manontany indray izay dia atiany mamatrapatratra. Efa tenenina foana tsy hivoaka any fa mafy loha ohatrany ninona mihitsiny. Veloma re. Ary izay zany zareo vao naheno hoe narary Efa ela ireny nahafantatra fa le akany aminareo ny tsy tiany loatra. Hatramin'izay nahatongavanareo tato nge mba bebe mpamangy ianao Le lalana makeny an-trano koa aloha somary manahirana. Tia marina retsy ny vola nomeny nampinampiana sakafo ny tsiresy sy ny fanafodiny ony dia voankazo vidiana fa izay zao ny tena ilain'io andeha etsena fa sao dia hitondrana. Oka izao fa hivoakany avy eo. Ohatrinona? Ray alina ariary. Olona ohatra andry Tatoa reny moa dia ray alina ariary no mba foiniko. Ianao koa zany.
ka raha ny fiainoana azy ny resaka tamintsika teo dia ohatra reny ametraka 4 million reny ry zareoko. Ohatra mangamanga matevina ihany ny hitako natolon'ny bebe teo a. Za koa loatra nahita ihany hoe mangamanga ny nomeny fa... Iny reny meny matoa iny meny mama fa nareo koa zany a. Mangalatra mihitsy bebe iny. Moramora ry toka. Ka tsika kosa verina eny efa mahatra kely ohatran'izao mbola angalariny ihany ny vola omeny olona ny tata. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Mama ve dia anao an'izany ry toka. Izy aza malahelo antsika ohatry ny nenina. Ary mandana jereo fifa fa tsy lozana be resaka ohatra ny vehivavy eo. Andeha tsaka vetivety aloha any tonga dia etsena fa mety tsy tafakatra ty. Ifidianana yaourt ianao. Akondro zavoka dia efa ampy. Sambatra mihitsy aho manana anao ry vato malalako. Tena tiako loatra ianao. Niditra ny zanako tsy resina ny apaka lalan-draha tsy fidiny ato raha zao no mitony marina mafy a. Fa naninona indray a? Nanenjika ny mifatina koa iny izy dia nazeran tao ny vonikazoko rehetra. Ohatry. Vaky miparitaka daholo ny poako. Ka sivy solon'ny reniko. Raha solo moa aninona. Mafiloa zany dra zazaka. Rehefa miteny ianao dia diso foana. Manoatra noho ireny masika sy bekizintiny ireny. Za aloha dia tsy miraharaha izay fiheverany ihany e. Asiako ny rehefa manadala ny lohako. Lamina angentsika tsy teo ireo e. Zao lasa be korotana sy misavorovoro ohatry ny renininy ireny. Ka reo ny an'ny tena kotakalo ny aniza milamina e. Fa mba afaka kosa aloha tsika teo zareo e. Zahay kosa aloha dia marina e. Volana aza mba manome anao ihany na dia tsy mikambana sakafo azy tsikako. Kialaka hitriny very sy izany eo fa tonga dia alaiko a. Rehefa misy miantso mampandre aho hoe amanga tonga dia ny any ataoko tonga aloha. Lasa tsy matoko ny akamaroan'ny fianakaviana dia aty amiko ny manome vola. Izay tiako omena azy avy eo. Ka gaga be nge zany resa voangy ny vola tsy mivaky lohany tsy resy sy ny fanafodiny. Nefa mbola mangala tety zany. Saingy tsy hitako izay nitenenina. Le zanak'olona indray ny antsoantsony tody ka ianao tao ambadika izany. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ioko. Eny zanaka. Raha maty aho matesa raha havako. Samy sahirana amin'ny fikarakarana azy ato ihany ka tsy aleo hoe mba hifampizary. Hitako sady zareo azy efa mba tsy manofa trano. Fa maninona ny zanako? Maninona ho ahy ianao? Ndaotsika rineno dia ny trantsika. Fa hoana? Manana ny trantsikatsika dia maninona mijanona ato. Ka dada nge mbola marary dia tsy afaka montsika raha tsy sitrana izy. Ka za tsy te hijanona ato tsony ka. Aloha izay sy mity izany ody. Sady za efa mahay manao raharaha. Na diditra tato indray dia bediny bebe. Izy mitsy nefa kisitina be ohatrin'inona dia za foana ny lazainareo fa maditra. Ka izy ange olon-dehibe ry toky. Tsy tsara loatra mamalyvaly olon-dehibe. Indrindra raha reny fomba famalonao reny. Fa raha olon-dehibe zany izy dia marina dia za foana ny diso. Resaka fahaizany miaina sy fifanajana ny tiako resahana aminao hoe raha misy tsy zakanao dia tenenao amin'eny dia izay no miresaka. Ianao aza tsy samy teny andry zareo akory fa manaiky izay teneniny foana. Ilaina foana ny mandefitry, indrindra rehefa aty an-tranon'olona ry toka. Miaritra kely fa efa ho sitrana nge dada dia oditsika. Efa be dia be moa ny zavatra manahirana ny saineny. Azam-piana tsony. Ka zareo raha tsy saina be. Zavatra tsisy dikany dia hibedesany anay. Tianao zany raha marary koa neny. Reraka neny fa mba hampio toka. Efa 12 taona sy misaina be ohatranao io, afaka manampy tsara. Anampy aneny amin'inona? Voalohany aloha, manampy be any dada sy neny ianao rehefa mandefitra sy tsy mamalyvaly amin'ny bebe sy taty tsony. Dia mijanona tsy mamarana tao am-pianarana hatramin'ny farany aloha ianao amin'ity fa tsy arako ny sady manenjika sakafo sy mitsabo any dada no mikarakara anareo.
raha mba hatao avoavo tsara ny ontana fa zao ve dia ampahazo eny ao merena aloha namboarako azy sotra be korontana koa lay vadinareo ka jereo nge ny ato aminareo ny antso azo maraina teo soary fa misy asa maika sady tsara karama hony dia zay ny tsy nahavitanina andamina nytsony fa milamina foana io isan'andro ka na marary tokony ho sitrana aza very tsy resy tsy ho kivy mahita an'izao ka tsy fidiny mirotoroto loatra ny vadiko indry mama manana anazy aloha efa taona zay ny tsy afaka ny asa tsony fa mbola vitany ihany ny karakarana sy mampisakafo ny zanakay ka zany ange natao hoe mpivady mifanoana sy mifanampina amorana amin'ny sarotra voadina taona zany fa raha vehivavy hafa ny teo amin'ny toerany amin'izao fiainana sarotra izao tsy ho voatanako tety zany na manam-pitiavana be takan'inona aza raha misy fahalasana akory mama dia mba aza vela horery ny vatamanjanako aza dia mirediredy eo koa mingavy anao ary mama ampio volana ihany zanakay dia toany tsy ampio izy arak'izay azonao atao anao ny adidy tsy vitako lamba tseza vao napetrako teo eo mitomany eo ihany angera tsy vao mainka ataoko marary eo mbola mitady ve oko izay tatya mitady koa nga zaharaka pohana fa velao zandrinay jereo raha tsy efa maratra ny tanany ka mahafinaritra ny mijery an'izao zaza efa tsetsoka be inona mono tsy hainy dia mbola nikakapataloha ihany ty aingany ty sakafo ny vava fa atao any ambavany kosa ve iny maloto iny amin'izay rikoriko tsara dia tsy manao maloto eraky ny tranontsony amin'izay fatany tsara fa ratsy ao sakafo ny vava aingana velao izy siza velao izy siza ataonao inona ny zanako ary neveriko fanatory ianao tsy misy ampijalianao ny zanako na maty any ampasana aza ve tsy fo mandreany zany toloko sy talao anjanany zany mba matahora an'Andriamanitra ka ny zanakareo tsy voataizanareo araky ny tokony ho izy ihany ko ny fahatarokan'Andriamanitra ny dikidirana lalina zaza nge reo sady ninina kosa ve nataony dia ny maloto ny terena hoaniny de raharaiko inny eto tsy misy zaza na olo-dehibe zany rehefa manao ny tsy mety ihany dia faizina zay ihany raha ianao zany mba hianterana amin'ireo zanakireo dia ahoana dia inona kiny hidirako zaza mba homena problema fa zany mbola tsy hiterahako nanao azy nareo tsisy ny fampierako ifampiatehatra amin'ny ahoana moa zany raha sanatria tsy etotsony tsy ahamianatra anao ny anapozina an'ireo zanakireo rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao marina noho ny fanakorytanana sy ny fanampitehan-javatra ataony mahatonga ny olona mampiasa pozim-boalavo tsy haiko zaza ampidirina problema mihitsy aloha fa lamina sy ny aina tsara mihitsy izay talohan'ny nahatongavanareo teto fa manino dada dada fa tsy maninona lesy misy manindrona kely fotsiny lohako ary mandehana eto miakatra any io matory sao dia mitsipaka tampiko eoko zandray no azo loza eto amin'izay iza mivavanao ka mariny zaniko aingana ary toko dia efa foany maloto ny zandrinareo ka eny tatya sasao farak'izay aingan'ireo lamba tsezako ireo ataovy izay ahamaina azy androany neveriko fa ny zanako mianta sy be taraina ka hitako miariary zao fa tsisy fo marina ianao manao fon'olona tsy miteraka ka atsaka anaty lapoaly io zay tsy mazaka mipitsika sao dia verinao fa terena ary nareo hijanon'ato sady leo be korytaninareo koa izay ny tena marina ianao tsy terena hijanona fa mahazo mandeha raha tsy te hiara ihana amin'ny bekorotany tsy tranonao rery ato tia koa mandraky ny fofaty mbola miady lova ihany mato dada ngena dada misaotra zanako ndao andeha ka nareo koa motony kely vovokaina nefa milangalitika ohatrany ninonako zao nareo saika amono andray no nitsingidigidim-poana tsy hay hoe aninona ndao dada ndao andeha
zao ve ne voatonga? Mbola tsy voataona daholo ary ny entana tao fa efa manomboka maizina dia noty fotsiny aloko. Mba ny voaboaka ananka-rivotra ianao androany? Saika fa tsy tody. Niverina reraka be indray. Nosoratany dada tamiko ty trano ty. I mama no mitahiry ny taratasy manamarina an'izany. Tsy misy nizaniza afaka manala ny vady aman-janako ato fa anaty. Fa manina ianao no miteny an'izany? Raha toka sahirana amin'ny famelomana azy telo menada ianao dia tsofoky rano ivarotra an'ity. Tsy olana mihitsy nalova aza. Tsy misy an'izany. Nitondrako yaourt sy akondro ianao. Nahita zavoka ihany koa. Vola. Tezao tsara ny zanako dia misaotra teo foana sy tamin'ny zavatra rehetra vitanao ry vady malalako. Vady tsara sy mendrika ianao. Tonga indray ianao. Tsy tiako ianao miteny ohatran'izany ka. Tena tiako ianao ry Vola. Za koa nge tena tianao ry tsy resy. Tsy miova ny fitiavako ary tsy ova mandrakizay fa aza matahotra. Mandana raha aloha mixeuse voankazo sy yaourt nentinao zany fa mainka hoaniko e. Fa tsy nisakafo atoandro indray nga ianao? Fa ataoko amin'ilay itiavanao azy mihitsy. Bizo alova mandeha vadiko. Aza ela. Eny re. Toky. Ahoana izay dada? Inona ny tapifipifiny lahy rery fa via ty e. Avitako aiky ny dada. Faroviana kay dada voasitrana. Fa efa tsy te hipetraka tsony sady te hiverina hianatra amin'izay. Dia raha tsy ho sitrana tsony zany dada dia ahoana? Sitrana hoany dada rehefa manaraka tsara ny teny dokotera sy tsy miasa saina hozy neny. Rehefa lasy dada dia lahy rery sisan'ny lehilahy ato tanàna dia ampiony eny. Fa ho aizy dada? Fa manino dada no miteny an'izany? Eny ho tsara. Elahy zao ny lehilahy eo amin'ny fianakaviana dia anjaran'ny lahy ny miara ny neny sy ireo zandriny lahy reo. Mazava? Eny topo. Tandreny so elahy indray ny vao mainka adidita sy ampahory any neny. Eto aty ny tanany lahy. Taty. Tiako be nareo dia aza tiany mandrakizay zany teny zany fa tena tiako nareo vady aman-janako. Tenen'ny zandriny lahy zany rehefa lehibe matsiaro sainy zareo any arinany. Zany Zay koa tena tiany dada. Fa dada hono tsy maintsy ho sitrana neo izy neny. Dia hiaraka anao baolina tsy amin'ny tany malalaka indray tsika. Na emezany olona hoe olo dia be miara milalao amin'ny zazakely oatra ny taloha tsy maninona. Masy tokony fahendreny lahy. Eno ary inona no nampitsika ny dada? Taditany dada ilay nomezany ankizy tamintsika ny lalao kalesiny. Raha mba miverina manoatra ny reny raintsika dia namboarana kalesa ngezangeza kokoa fa tsy atonanay telo ta. Dada matory ve dada sa ahoana e? Dada ohatrany tsy mitepitsony foy. Dada tapaka indray ilay jiro dia nataoko tanana. Mahandreraka be koa ilay jiro maka. Ho simba koa io mixeur io nefa rany. Toky. Fa maninona ianao? Tsy mamaly tsy ho tatarineny. Nitsiko fotsiny izy dia tsy nitetsony. Tsy resy. Dia hoy izy dia izany ny raisany tamiko teo. Tsy manan-jo amelantsika rery zany izy e. Tsy resy. Foaza teo ianao. Tsy resy. Tsy manaky an'izany tsy tianao nga zay tsy mba nizaka ny atsina nohatra n'le aretiny ianao e. Neny avelanao rery miaraka amin'reto zaza reto zany fonao zany zay. Tsy resy foaza teo amory vady malalako. Tsy resy. Mangina ry neny tsy rerenao fa mbola eto koa izay zanakao.
mahay saingana fa mitodika ty ihany vola io. Mandana ka o rano mamanareo ry toky a. Ka lasa toko moa izany ilay tokako marina. Otrany tsy maty raha fatro. Ny fombany sy ny fihetsiketsiny dia rainina vela. Tsy nilosany zanaka tsony fotsiny afa fa izay vao tena resy lahatra tanteraka hoe tsy eo tsony koa ilay vadiko. Izay ry mama. Mangidy sa nilosany zanaka izany. Tena tokony hateriny indray ty no. Fa mama. Mafy saingy efa izay manao anjarany dia mionona tsika ry mama. Ty misy mosoara. Iny ve tsy efa feno lelo ny zanaka indri oko izao fa misaotra. Menomenona daholo ny olona fa tsy tokony nandevina ianao. Hadidy farany nataoko amin'ny zanako izany. Tsy misy iraraiko izay fombafomba nareo any. Misy antony ngery mama matoa. Nateriko ny zanako hoe izay ny fanapahan-kevitra te mangina amin'izay fa mankaleo be. Sady zavatra efa vita izany. Izay ry volana fa olona tsy tohinina io a. Ifa maly tsy fidiny io. Fa tsy hamelako aloha. Tsy ataoko vita mora ny hainy zanako ny esorina tamiko no netraketraky ny hafa. Tsy azoko. Olona efa niatsara iny. Ny dokotera aza efa niaiky. Nahoana ny vadika ohatr'ireny tampotampoka io? Misy zavatra tsy mitombona be dia be ao e. Misy mampiaya mama? Aleoko aloha manakombona ny vavako. No avy ny aleo ilaza ny toyany. Ary aleo izany ho any fa efa vita ve ny konty? Efa vitako fa manamarina sisa ny ataony vola. Ray alina ariary ilay tao anaty falopiny ZB teo. Soraty tsara daholo mihitsy ireny nomeny olon-dreny a. Soraty izay ry siza. Andraky ny efa tara koa ireny mbola kely ihany ve ny vola nomeniko. Zara ary izy nanome. Dia atahoana izany izao ireo vola ireo ry vola. Tsy azo tehirizina ireo a. Tsy azo hivitanana zavatra apetraka haritra koa. Atao ina moa fa hivitanana vary, charbon sy izay provision rehetra ilaina. Maka 100,000 ariary mama. 100,000 ariary ve mba homendry ihany efa ho 900,000 ariary ny totaliny. Efa nakana vidina kafe sy ny fandaniana rehetra nge io ry mamy. Nameny vola ihany koa tsika tamin'ireny fiara ireny fa tsy feno ny toerana. Maninona nefa raha zaraina mitovy dia ny anjara-ndrina na landrian'izay fandaniana any e. Tsy hitako izay idirako amin'izany. Raha tsy misy idiranao dia inona izany no tokony hizarana azy roa? Sao dia verindrifandrirery aza ny novangin'ny olona teto e. Izany ndre ny niteraka azy. Nahatonga azy teto an-tany. Ny karakara sy nahalehibe azy sao adinindry. Sy izy io koa mba ory sy malahelo oatra antsika. Anabaviny io. Tokony mba homendry kely koa izy. Tsy mahasoa loatra ny tia tena. Efa mila ho atsasaka ny famangina kosa ny azontsika tamin'ny fandrimbinana tsy kelikely ny tao anaty valopy. Mbola nilanareo vaniny ihany le vaton'olona. Ka raha tsy modina anao andreny aho kopy izy ko. Mety tsy kariny ihany ange aho hoe nanokatsokatra valopy manginginy ireny. Na zany aza mba kalikalma ihany nareo amin'ilay vadin'olona sao dia anangatra eo raha tompoko lahy mifanararotanareo ny fahoriako. Mba moramory e. Sy efa lasa nritona ny voakany izy. Afaka miresaka malalaka tsika. Le toko boloky iny. Nanarabody azy ihany. Fa miaiky anareo koa aloha izay e. Tena marina e. Samy manao zao ihany koa fa aza mody misary anjely eo e. So heverindry fa tsy hitako aza fa ampitombondry daholo ny zavatra mividiana. Mitovitsika fa tsy sahala. Sady efa lasa iny ny zanako dia aleo nararoatra haka izay azoko alaina e. Eno ahy. Tsapako mihitsy ny fitiavana sy ny alahelonao an'iny zokoko iny. So dia verindry fa tsy malahelo amin'ny zanako ary ahy e. Zanako ange iny e. Narary aho ohatrandry. Saingy nandritra ny ranomasoko sy torevaka isaona azy mandrakizay aza tsy hiverina tsony izy. Dia miezaka mamadika ny zava-misy tsy ho azo lavina ho an'ny tombotsoako a. Izany no tena fahendrena raha tsy haindry e. Izany no mampatezitra anao ohatran'izao. Eto amin'ity tany be setrasetra sy feno raha tsy nitiry sy izay mahay miaina ihany no ela velona sy mateza.
Fa inona marina ho azy zany no tianao tenenina tamin'ireny teninao reny? Misy mampiaya anao ny fahafatesany zokoko. Mitady fiarovan-tena dia mbola tsy manafitra amin'ny fahavalo e. Izany koa mila ianaran-drira teo ela velona ndria. Fiarovan-tena amin'inona? Mitady ikitikitika an'ity trano ity vola. Fo maika tsy azoko. Mety tsy mbola tonga eo amin'ny taonany karapilo be ohatranao dia ela vao matakatra zavatra fa hazavao tsara aloha e. Na ataovy sary mihitsy raha mety ikitika an'ity trano ity. Mama! Efa natolotra rahafatro any Tsiresy ity trano ity dia misoratra aminy. Maninona? Zany hoa. Fa maninona kosa ary dada ny manao an'izany? Tsy haiko aloha fa zaza tsy natadidy an'izany e. Raha tsy vola no nitonantonana ny resaka tamiko tamin'izany. Raha tsy dada rery tsy hananjohanao an'izany e. Tsy maintsy ny raha anareo nanapaka izany. Misy ny anao any anatin'izany. Sady ase hoe izany taratasy izany. Andao aloha aprimo ndreto fa tsy hitany olona e. Ny ala moramora teo le Dezy Soza fa ka manao raha ngamba. Ka ny tompo-pahoriana kosa aza moa tsy hitako. Dia tsika rery izany ny andamina n'ity trano ity. Aleo iandry amin'ny vady aman-janany ka. Za atory fareraka. Ny eto amin'ny salon aloha atao e. Farafaratsy ny esory ny latabatra nandriny Tsiresy io. Ndahondray ary ko. Ampio ary ahy e. Ary mba mafimafy ndry e. Ao ary zay. Ry Tsiresy koa nge rehefa akaiko faty tokony tonga dia nanaty tena teny am-pasana dia tany natao fombafomba rehetra dia tsy nanariran'olona ohatran'izao e. Mba moramora ty vava ry Siza. Fa inona koa io raha mandrika amin'ny tanandry io e. Eo e. Tsy haiko. Mety nisy fantsika mandrangaranga ao fa tsy hitako. Mijinika be nge zany raha zany fa mandana losa sao e. Sy misy kakely ty ve raha nga dia mampitsiny ny karabe ohatran'izao. Sady tsy mety ho mijanona. Aleo asiako siramamy. Mama nga zany? Mama! Ato ahy e! Fa izy izao? Ay, ato ianao. Ka efa niteny andry aho hoe andamana aty ambany aho ako. Aza manany andra nga. Inona no ihany aniko amin'izany fa zanga zazakely amindry e. Inona ny treritreromanao anahy amin'izany? Fa inona koa loha ty mahazo andry e. Ka raha tsy misy afa-tsitsika senao ary ato dia iza zany ny any ambony manakorotana teo e. Tsy hitako izay mahataitaitra andry amin'izany. Mety ny zanako vola ohatra. Tonga dia eto miakatra izy mirahavavy ry toko dia midina manampy an'neny avy eo Eny tompoko. Miala tsiny fa mila makasena kely Ka omeo taratasy aloha za. Hitre tsy ampy ito hoe ataovy betsabetsaka. Isa daholo le ferapary ireny dorana. Fa maninona? Dorana etsy atokoa na nahodikaina fa ohatrany mbola manarakaraka raha tompoko lahy. So dia verindry fa azo tehirizina koa azy ireny. Tsy andrindry mihitsy zany izay nahafaty anjanako analandrianay ato an-tranonay. Tsy andrahoana kosa ary mama fa efa firy volana izay Sady tsy hoe manala anareo ato avy-tsika ny ara-iala ato hitady trano kelikely. Afaka manaraka anay nareo? Fa tena azo ndry antoka hoe ho amidindrity. Tsy misy vahaolana ankoatran'izay. Dia fa efa navaiza ny eritreretindry ahafahana mivarotra ny tranonay? Avy any mivadiko. Fa raha vadiny Tsiresy ndry dia mieritreritra anjakazakatra iza. Mba asio fetrany ihany fa sao voantazoka reny eo ry vola. Tsy mieritreritra anjakazaka amin'inona kosa ary mama fa izay nanomezany vadiko fahefana ihany Any aminao ny taratasy manamarina fa misoratra amin'ny Tsiresy ty trano ty. Tsy fombanay ny mivarotra lova ry vola. Ny fomba sy toetra ratsinareo any aza hoentina ty amin'ny fianakavianay aty mihitsy fa mandreraka. Ka tsy fidiny ange. Matsiaro reraka ihany Fa raha lafo izany ty dia hitombo ny herindry. Ka mba misy fombetsabetsaka evotany tsika Nareo hoe, ninona tenenindry
tsy mety amiko izany mivarim-panana izany fa olana hafa tadiavina. Tsy resy koa ngery mama efa nieritreritra an'izany fo ny fahavelony. Taizary ny nahalalako hoe misoratra aminy ny tira tsy izy no ny teny. Salama sefo. Misy azoko anampiana anareo sa mitady aniza? Sakitady madama rary ny erina volana azafady. Zany ho izy tompoko. Ai, manaraka anay zany ianao zao dia zao. Fa ahoana sefo? Efa nandefa taratasy fiantsonanao taty ihany zay fa tsy tonga ianao. Tonga zay raha zay ny andrasanao. Fa misy inona tompoko? Tsy naharay an'izany a? Mbola nandefa rappel zay rehefa tsy tonga tamin'ny fiantsona voalohany nalefa anay ianao. Aingana madama? Mety lera fozako angamba nandray an'izany tompoko fa za matetika tsy eto. Voaray zay tompoko fa makany a, andamina kely fotsiny dia Fa ahoana sefo? Ela be zany madama fandao andeha. Aza ianianao mihitsy ny asanay zafady fa manaka atao zay ka tsy andany andro aminao eto a. mba miangavo mo sefo. Malaky ianao e. Aleoloha ikarakaranjanako a, tena ho avy any a tompoko. Marina e. Ela be zany madama fandao a. Fa misy inona neny? Avelao izy. Aza manohatra madama fa vao maika ho sahirana eo ianao a. Avelao mamanay fa maninona izy ho sotominareo ohatran'izao. Bebe a! Bebe! Tatia! Bebe a! Mandehana jerijereo ny zandrinao fa miverina eo ahy e. Tonga dia andrahoy ny sakafo dia mihinana raha taratara a. Fa naninona nareo keny nenay e. Avelao izy. Mba iary zany re. Finna nefa no antony hitondranareo ahy e. Tsisy raha tsy nataoko na dia kely aza. Bebe vonjeo nefa tadiavindry zareo katraina. Mandehana iantoany mihitsy sefo dia aza melana raha tsy mitsotra amin'ny marina hatramin'ny farany a, dia mizaka ny vokatry ny ataony ihany. Tsy azoko. Leo mitahiry sy miara-miaina amin'ny mpamon'olona izay fa mandehana any amin'ny toerana sahazanareo any. Tsy ataoko vita mora nanaovanao anjanako a. Bebe a! Hoentany mpamon'olona io sefo sao ho maty ripaka ato izay menakavy a. Tsy hamenatra azy koa ny anapozina tsikelikely andreto zanany reto raha miakatra eo ny dosim-pahatrany ka tsy zaka antsony. Ny vadiny ary tsy nampiaohatra azy akory ny namono azoko. Andray ry mama. Enao zany no ao ambadika izao? Andao ry madama fa ela be zany a. Any amin'ny birao mifanazava. Fa inona no ataonao aty? Ahoana no natafiditra anao? Ny karapanondro lezany netoko. Maninona? Manao foana mihitsy ingenareo e. Tsisy mahafantatra nge. Za tsy maintsy nandeha taty fa malahelo anao. Tsy hitako izay atao ao an-trano. Sady anaty bary aho fa hatry ny alina zao ianao tsy ny sakafo. Misaotra sombinaiko a. Fa na izany aza tsy tokony nandeha taty ianao fa tsy sahaza ny taonanao ato. Sady maninona ny sasa manao zavatra ohatran'izany? Mba hafantatrareo moa sazy ahazo anareo raha tratra amin'izany. Moramora fa neny koa. Fitiavako aneny zany. Mitombina ny saiko. Sady izay nge mitovy e. Tsy mahazo mandeha aty tsony ianao a. Aza matahotra fa tsy ho fatin'ny hanoanana akory fa ny zandrinao karakaraina tsara. Za tsy fantatra hoe afrina no voatazona aty. Raha tsy saina le bebe ry neny. Tezitra amin'eny fotsiny izy dia manafay fa tsy ratsy saina izany izy. Dia ajaho izy fa bebe anao foana. Raha tsy ratsy saina ve izy dia niendrikendrika ny neny. Tadaza sy tafinana n'le salade de fruits nataon'iny akory fa nilazainy fanasiana pozina hono dia inona faty ny dato. Afaka manam-pirofo an'izany tsika fa za matahotra ianao e. Zavatra tsy mitombina mihitsy no ataony fa velao hoany. Tsy misy marina izay tsisy eo. Zangary neny tsy afaka mijoro fa volombelona miaro anao. Oviana izany ianao voaody. Rehefa milamina ny raharaha. Dia ataoko ahoana izany izy amin'ny raha vavy. Sady arenany mitomamy foana. Ianao aloha ny solon'ny dada sy neny mikarakara ny zareo any. Matoky anao a. Ka tsy haiko ngeny atao ry neny. Izay mbola tsy zatra sady tsisy dada tsisy neny izany. Nga tsy mba afaka angaviany zareo dia mba miara-mody amiko ianao e. Mandehana aloha mandeha amin'izay sao dia tonga le rasefo sarotiny be iny ka sao dia tsy karina eto ty ianao mitondra karapanondron'olona ity e.
neny atsitako azy atao. ainao zany mandehana vonjeny zandrinao a dia aza vela rery, tsy ilaiko ianao mandehandeha aty tsony. Mandehana ho tiako be ianao ampitao any amin'ny zandrinao zany a. nena mbola misy marina ve zao Andriamanitra zao sa adiny ny fisiako mafy loatra. Maninona raha tsy niarana lainy taminao zay ry tsy resy kay marary mahatsiaro zay takizay ary vady malalako nanaiky ny teninao ny anasarahana nono azy tamin'ireny. Zao le zanako misara noho ny tsy vity noho ny akasiparan'ny hafa. Mangatsika sady manahy ny taina mafy zany tratrako zany. Iza no anome fanafody mba tonga taty le zanako fa tsy tao an-tsainy hoe mila lamba mba hirakofana amin'ny alina angeneny. Te anaraka anao ary tsy resy fa tsy vitako tsony reraka. Saingy raha zany tokoa nefa nitateraka dia ahoana ny zanako. Inona ny ataonao ato? Inona ho any karokaroanao ato? Tsisy ahoana fa zato zazakely mieritreritra angalatra. Dia tsonao polisy koa mandehany manomboka sahasah mihitsy nareo sady tsy manaja olona fa be famaliana oatra ninona. Aporosehany volana dia maniratsira oatra zany. Bebe anareo nge zahy bebe bakoly any bebeako fa za tsy manana bebe ratsy saina ohatranao. Dia le mandeha miletra sy misesika any fa inona no mbola ilafy dafiana tatranoko ato? Trano dadanay ty fa tsy anao. Vo zazakely zao ty dia miady lova sahady. Zaza tositosiko ohatran'izany. Kay totosiza marary zany. Sao dia veriny ty fatselo kary za fa mingavingany tiany reniko zany. Ale mandeha any rehefa tsy ty azy. Na izany aza moramora ihany siza. Ka mbola arovana ihany ve? Mandeha anao ale mandeha any. Ka raha nareo miala sy mandeha miala atao amin'ny tranonay ato. Avy ty aty angany. Avy aty. Aza atao ohatran'izany. Aty angany. Marary. Zaty zazakely ale mandeha any. Ary aty. Siza. Andriamanitra. Any amin'ny farany ambany zany vao mijanona. Jereo aingana. Ka izy koa nge mahay vava loatra zazakely iny koa mianakendro ohatry ny ninona. Ary aingana ianao sao maninona any io zazy io. Ory mama. Ahoana? Avy aty nge ianao havita zany. Izy ary iny mirifatra mivoaka any atokotany iny. Ohatran'ireny tsy nanino indreny nefa ny lohany nandeha voalohany tamin'ilay vao tosika eo teo. Hafa. Iny ve dia tsy arary? Izy ary iny mirijarija be iny fa aza lefa lavitra ny sainy. Izy na ho fahatena aza moa maninona fa za le ho tafidipiditra amin'izany tsy tiako Avelao ny lambako. Arisa misitona ny lambako zany. Fa inona ny ataony bodofotsiko eny ampivoatrano eny? Ary everiko fanofy. Ahoana koa ary zany? Mety salena nofy teo ngamba dia voatsipako mafy. Ary zany to tsisy olona nefa nge tena narefy eo an'olona tato amin'ny efitrano koa sany saiko no mandeha lavitra loatra.
ataony varavarako kay mihitsy. Aleo matory fa oviana voaraina ny andro. Fa izy izao ka ho izy akoatry ny mamako no sahana dala amin'izao andro misasakalina izao hoe. Aleo aloha jerena. Toa tsisy olona. Fa izy izao e. Fa izy izao manany any izao e. Mipotra fa aza manao izay ahatezitra. Tena tsisy olona mety atao manodidina ato. Izy izao a. Andriamanitra, fa iza no nanapika jiro nefa izahay ety ambaravarana. Ny interrupteur nefa eny andofandriana. Izy izao misangy ratsy azy izao e. Aleo raha miverina eny ampandriana aingana ka. Isaron-doha dia inona tokony akararany kiboko. Za tsy ninana ankoatra ny vary raha ny hariva teo. Misy olona ve ato e? Orsiza! Ianao ngany ato? Ho latsaka eto ihany no malotoko raha zao no mitoy. Fa iza ny ato e? Toky! Poritra rangaza! Tena tsy mety mivody marina mafy. Tsisy olona ngamba ato fa le varavarana no mihitsoka ka. Nefa tamin'ny atoandro ty tsisy olona. Tsy maintsy hivoaka ny atokotany amin'ity andro misasakala ity zany. Tsy maintsy raha amin'ireo ankizy ireo indray no nanimba n'io varavarana io raha azoko tsara. Maty ireo androany. Tsy vitako ny aritra n'izany mandra maraina ka. Mamery firy aty ivelany aty izany. Aleo ataony atao dia miditra ka. Kay! Tsy Jesosy aho! Fa iza koa ary manao antony vato be tony aty e. Mahazo tsara le tsisy ilay vanazy ireny androany fa sady efa tsy mandamo mbola manakorontana ohatry ny inona. Ny fisiny ato aza efa manahirana mbola ampidinina n'izao korontana rehetra izao atao tanànako. Fa izany. Voraka be ny lohako. Aleo mamonjy WC dia ay, tsy afa-metsika aho zany. Ohatra mifamatotra zany ny tongotra roa sady mavesatra be. Tena tsy afa-metsika. Vonjeo e! Maty aho! Tena nataony mpamosavy hita ngeza alina. Fa ahoana? Tsy haiko hoe tsy nahasoto tamboho ve ny ody ratsy ny sa ahoana. Ratsy zany angamba maty a. Lalaoviny mandra maraina tany atokotany. Ka tsy azoko mihitsy koa nge hoe inona no molamolanareo nivoaka tany amin'ny ora fivoahan'ny mpamose. Mahanoatra raha noho hoe tsy misy WC atao tranoko. Ka efa hoe narary a. Ary moramora aloha fa mbola marary be koa nge ny lohako e. Tsy haiko hoe ny famotona ve zany ny mpamosavy sy ny matoto omaly any nampijaly antsika. Zay indray indri. Enao manko tsy noa mihitsy a. Matoto zany ho tsy misy fa ny saindry mihitsy mandeha lavitra loatra. Sa ary ve zazakely tsy hanavaka ny nofo sy ny zavatra tena ny ainako e. Fifa sy mino ny fieritreretanao a. Ka taiza ary indri no fo e. Tena nahoana. Teo ambony fandriana fa. Ka efa miteny afa tsisy zany fa aza mamorona zavatra hafa. Firitaona petrahana tato sika tsy nisy ninina ka zao vao hoe matoto. Rehefa ianao no mitantara dia miaino sy mino fa rehefa za dia terenao tsy hisy tsotro zao fotsiny. Ka ndry ary ve zany nahita an'le matoto e. Omeo pirofo ary e.
Ka ianao koa moa ve zany nahita maso an'izany mpamosavy izany a? Aizany pirofo? Avy aloha zany ho any fa tsy zany ny adika hevitra eo e. Ka ianao manao vaindralatsy mba marary tsinonako. Ahoana ihany koa aloha ny amin'ny volana e. Efa 2 andro izay iny ny voatazona tany. Mahafiatoka be. Mila mitady fikafitsika fa tsy afaka mitazona azy mihoatra ny androany tsony hono zareo. Sady nga azo atao no mitazon'olona mihoatra ny 720 ora. Tsy haiko izay any aloha fa ny fantatro fotsiny dia tsy misy tsy vita ny vola e. Ary manam-bola ihany ianao rehefa hanaovana kolikoly a? Ny peratra mariazina izy dadanareo no namidiko. Atao inona tsony koa moa reny e. Misaora azy izy an'Andriamanitra vao tahiriko ela be tato inoko. Zaza mba hampiresahany. So dia verinao fa tsy hitako azy ianao sy rajery ny resaka manginginy reny. Mbola mieritreritra ny any ambady nga ho ny bebebebe. Ka rehefa tsy handeha vendry tsy handeha ahy e. Ara kelikely azy ny maso hipotsaka eo ty vao maso adiridiry ty. Raha za aloha ianao matahotra ihany e. Ianao zao le tonga amin'ny fitenenana hoe mamono biby tsy mahafaty. Raha manitatra ve volana iny dokotera namoaka amin'ny valiny fitiliana iny aza tsy hidobokany. Mangina fa marary ny lohako ka. Ka tokony tsy nanaiky namongarana ny razana ianao dia ny lamina sy ny zotra araky ny ilavanao azy ny zavatra rehetra e. Efa niezaka fa tsy zany tompo teny farany e. Sady aza manampy ny aretina ny dohako manetsetra ny zavatra tsy vita sy tsy afaka natao eo e. Fa olana zao no ilaiko. Irao raha jery dia vitako. Aza mirediredy sao vao felako ny tamaina eo ndria. Ka nareo na samy efa antitra aza mifanentanako. Ka tsy zany koa ve moa ny ao an-tsaina izy iny matoa mananto-kantona anao izy iny a? Tsy mody androanga mamanay? Tsy efa andalana ve izy zay e. Zay tsy nahandro dia tsy nandeha. Andeha hivoaka karivotra kely aloha zaka. Ohatran'ny findra taty amiko koa ny aretina andohanao. Fa misy inona e. Inona no ivandravandranao aho ohatr'izao fa tsy tonga dia tenenina izay tiana tenenina. Fa maninona ka izay ny tsy tianao mihitsy e? Lalina izany fanontanianao izany a. Ka marina ny zaniko. Bebe an'olona rehetra tia ny zafikeliny daholo nefa izay ampijalianareo foana. Fa taiza kosa ary any nampijaly anareo e. Jereo any ny ka drainao. Izay vononao foana. Aza fangaro kosa aloha ny fananarana sy famonoana e. Tiany nareo matoa anarina sy bedesina. Tsy tsitsiana rotsakazo. Tiako nareo fa nareo indraindray mamingavinga sy tsy manaja loatra dia lasa masika indraindray. Dia maninona ary ny nenay ka drainao? Diso aloha ato amin'iny e. Everiko fa tena namono ny tsy resy izy. Marary angezany maty sanako sandry toky e. Tsy tiako iainanao zany any aorianany fa mafy zany ray aman-dreny mandevy ny zanaka izany. Anaka tsy te ino ny saiko satria olefa tokony ho sitrana ny fahitako an'iny tokako iny dia matampoka teo. Mitady ny marina fotsiny anaka. Dia neny ve dia anao an'izany izy ianao ka? Ka na hivola na isiza, nizaniza ny ayahiako namono azy dia tsy maintsy nataoko andreny. Efa voaporofonga efa tsy meloka ny mamanao e. Efa ody izy. Mamanay mihitsy zany ny tsy tianao. Tsy misy an'izany tiana na tsy tiany izany ho aho. Ny zava-misy no mahatonga fifandonana matetika eo aminay. Raha misy ny tokony hiteny hoe tsy tianareo dia izay. Mba rary ny ve ozy ianao ny androahanareo anay ato. Izay nge tsy mandroaka anareo e. Ka rehefa midinareo ty dia tsy maintsy miala ato izay e. Sa ho amidinareo miaraka amin'ny trano izay. Firy taona izay teto. Tsy manana afa-tsy tinga izay e. Mety hoe andadanareo ty fa za ahoana. Fa iza ny nanabe sy ny taizazy hatramin'izay e. Fa za inony? Mamanko. Dia maninona ny tadiavinareo ahilika anefa? 20 taona ny aritra tato. Ohatran'ireny fereta amin'ny mamanareo tamin'ny tsy resinareo reny. Dia rariny kosa ve izany ry toky a? Tsara ho amin'ny fotsy miangatra aloha. Efa tsy andro mihitsy izay hahatongavanao. Fa maninona ny taraiky be? Nisy taratasy maromaro ny karakaraina. Moko ny tohana be ny fiary.
reraka loatra dia tsy navita nandeha tongotra ntsony ary aiza izy miravavy. Milalao any zareo teo? Nikarakarainao tsara ny zandrinao tamin'ny eny tsy teo. Eniny any. Tsy nadiditra dia vao maika natezitra ola-tsato indray ve? Aha, endry be zaiko. Ary tsy miandry ary bebe bakoly fa tonga dia lasa. Tsisy mitaiza ondrina asa dia niala aloha izy vao fantana eo avy ianao. Tonga eo ny izy rapitso. Fa ibebebe koa ngeriny eny lasa tsara fanahy be. Zany tsy be desiny intsony izay fa lasa tambatambaziny. Mampalahelo kely izy rineny. Mampalahelo izy satria ny alamaina. Tsy tratra ny tanjony na dia nikaroka an'izay fomba rehetra azy izy. Tinga eo ny tsika e. Tonga soa amin'izany tanàna ry vola. Efa menomenina ohatry ny reniny ny zanaky ndrita ato. Ndrita raiky tany. Mandehana aloha ianao mijerijery azy mirahavavy fa neny resaka amin'ny bebe a. Eny ary neny. Mijerijery ao mihitsy fa somary maherisetra ny zanaky zareo ao ambadika ao a. Tsy tiako mantsy raha ifandromiromo sy fampiatsara velantsitsika nefa iara-ianato ihany. Aleo miresaka dia mitady marimaritra iraisana. Zany mihitsy ingeny nanapahako hevitra andeha. Andeha? Ty trano ty mitsiarotrareo ka mahatonga naonanao anay andreny. Io fa tsy maninona. Foky amin'ny foky manontolo tsy misy arakaraka. Tsy azoko tsara ny tianao tenenina. Zavatra mazava sy mahitsy be izany ve dia tsy azonao raha matoa beby a. Raha pitso ihany izay dia hialato fa za matahotra. Afaka mifalonareo. Fa maninona? Ianao ve no nametraka an'izany fanontaniana izany? Tsy hiadilova aminareo anjanako mihitsy raha hijaliany. Mafy nge raha matoa beby izany mamela ny zanakao mbola minono mandritra ny firy andro izany. Tsy tiako saina akory ny fijaliany taty. Ny sara noho ny tsy fidiny zanako. Vola, aleo aloha zava fa ny zanako ny saika ny varotako an'ity e. Saingy nahitako olana taminareo le izy. Tsy zava-dehibe noho ny mitoetra eo anilan'ny zanako dia afelako any. Saingy tadidio fa misy farany zavatra rehetra. Ary ambony fitoetra io Andriamanitra io fa iva fijery. Tsy ho zakanareo ny alahelo ny kamboty. Vola! Vola! Andraso aloha! Vola wa! Fa inona koa ty mahataitaitra anao e? Ka everiko fa ianao izany manakorotana ny ambony an'izany ka ianao tany ivelan'ny taniko. Tonga indray. Tsy minodray ianao a. Efa impiry ny teny taminao fa zava-misy izany fa tsy foron'ny saiko izany ho a. Marenina aloha ianao amin'izany rediredinao izany dia atonga lano ny sofina fa ilaza vaovao mahafaly a. Marina ny teninao fa antomola tsy misy ilana azy le rajerin-doza iny. Ty ahony izy. Sitrany raha hiaraka an'olona fiainana vaovao hono izay. Fiainana vaovao eo ampiandrasana fodiana ve? Mangindry. Zange efa niteny fa ianao ny tsy nino e. Ohatr'izao anaovanao azy ao mihitsy. Impiry miteny fa misy matotoa ty trano ty. Isan-kalina izao mandray olona mandehandeha any ambony ihany foana. Mivezivezy ao amin'ny tohatra. Ny areti-tsainao aloha aza afindra ty amiko mihitsy. Ka marina izany ho a. Iza koatra tsika ny olona ato e. Sana najanona ny volany zanany. Izany eo ihany fa miomana ianao. Anambady ny reninao. Ary samy antomola ihany ka ianareo izany rehefa nataoko ny fandinianako. Tsy miandry ela raha matoa fa vonantsoko dia avy koa dia tonga ho ilay iry izay. Olona ohatry ny reny ve dia ho avotsitra ry kiala. Rehefa tsisy aka ny zanany dia aleo ny reny ny andeha. Tsika kosa ako. Oka kosa aloha azava fa tsy hoe tsy misy paka fa mbola tsy sendra ny tiako fotsiny a. Tandremo ary fatra-pifidiny manganana eo ka ho sendra mangidy tsy telona koa. Mangidy ve moa isy ohatran'iny lozitra iny e. Na malozitra iny na maninona manana maha izy azy. Ary iny ny azo antoka fa hanavitra ny fiainantsika ka moramora ny vava. Ka efa tena tapa-kevitra anambady izany ianao mo. Mazava loatra. Sady efa namidiko amin'ity trano ity. Mody lazaina hoe vola ny tompony fa atsika ny vola. Tsika nefa tsy miala fa miara-mipetraka amin'ny ato ihany.
dia tsy menatra ve ianao hiary hipetraka amin'ny ato? Ahoana no vavan'ny olona sy ny fianakaviana amin'izany? Fa ny vavan'ny olona nga mampiditra sotra ty ambavako e. Na dia izany azako. Tsy misy irarahiko an'izay fianakaviana tsy mamelona zany. Fiainako io dia izay hitondrako azy. Mangarangarana fotsiny ny azo mbotazana atao fa tsy mandray anjara fototra. Marary fo ihany ny azony atao rehefa tsy mahazaka ny fandrosoako. Mba inona ary no nitiavan'ny dadako anao ty? Nanahoana loatra ny fiarahamoninareo tamin'izany fa olona tsotra sy be fitiavana ary tsy tia tena fitadidiako an'izany dadako izany. Mifanohitra be amin'io toetranao io mihitsy. Dia loasy mandany andro mieritreritra an'izany eo fa tsy izay ho fiarahamonina amin'ny rajery ny sanasaina. Raha mahazo ny vidin'ity trano ty antsika ry mama dia aleo tsy mipetraka ato fa mijery trano afaka. Tsy te hipetraka ato tsony aho. Tahaka ninona ny vava natao tamin'ny vola saika hivarotra ny tiako indrindray no hanondrana eo. Zara aza le anto-dahintsy androkantsika. Mitovy any tsy namiditsika ihany le izy amin'izay e. Ka azo atao fantany fotsiny tsy any vola tsony ty raha izanyko. So manatena tombony ka ho atombony eo. Dia inona ny nananareo vary? Efa nitena hoe andraso fa vetivety ihany aho dia tonga. Lanjaiko le vitanay maliny dia nividananay mofanana. Iny ve nisy ohatrin'ny akory? Nampalahelo tato nareo. Nisy varahana kay tao anatiny dia betsaka ariko. Izany? Mbola navidy tovakena sovy atao laoka hariva azy dia efa nandrahoako amin'ny varitsika. Fa maninona eny mitomany? Tendray zao neny hoe ditsoko. Dia raiko aho izany. Matsiaro ny rainao foana isaky ny ianao misikotra ohatr'izao e. Dia mampalahelo aneny izany. Aza matahotra ianao fa ranomasim-pifaliana iny fa tsy alahelo akory ka. Matsiaro sambatra sy mirehareha satria mananjanaka mendrika sy tsara indrindra eto an-tany. Jerenenty. Inona? Sao dia mba afaka velarinao ambony tafo amin'izay tsy mitete. Sady ngeza ity mitsondroanay teny an-dala. Tsy tiako mihitsy mandre an'izany nareo mitsindrotsindroka izany ka. Ekena fa sahirantsika fa tsy katy raha mimpitsindroka kosa na dia izany azy. Ka ilayntsika ilay izy fanotrantsika nge mitete berina eny. Eny ilaina aloha ty e. Misaotra nareo rakizy tsy rerina eny. Dao ary apetaka tsika e. Za miakatra sao vao maika mitete io raha vao neny manitsaka azy. Sao dia ny fandriana mihitsy nefa ny tsara afindry. Ka lasa mibahana varavarana be nge. Ka tsy haity raha sarona ny ao na tiako. Mijaly tsika tapaka torimaso lava sy miara-matory amin'ny koveta. Fa rehefa mahita fidiram-bola tsara kokoa neny nijery trano afitsika miafiafy kely aloha. Eny fa andao aloha andramany ity ka. Za sura fa atony nasiny an'izay. Zary. Oay le ty e. Tsy hitako iny. Ndrekako io. Ho taitra eo ihany le mpivady vao manao torimasonja zao. Aleo aloha mitandritandrina ka. Ato anatin'ity vady ity ngamba. Oay izany vola le ty e. 3 miliara 500 ariary no nividianany rajery an'ity trano ity. Ary aleo tsy andany andro anisany reto fa aleo tonga dia tateriko reto sao dia ho tratrany ramatoabe eto. Efa mirahira raha teo ianao ry mama malala fa azo antoka ny fiainanao miaraka amin'io antitra be io ka aleo mba ho akosy reto a. Aiza reto no atao e.
brisikasina mpianatra ho fetsifetsy sy itsinjo ny tena aloha. Ozy ianao izay hoe jeu aloha vao to dia mampiatra izao. Ary aleo averina tsara ohatrany tsy nisy ninina atao ambany ato. Tena enjana izany orana izany. Aleo miankatraingana amin'izay sao dia tapaka eo indray ny jiro. Raha taitra eo koa ny enjana ho gaga hoe maninona ty amin'ity andro misasakalina ty. Andriamanitra, mivontanatana be ny varavarana. Fonjeo! Fonjeo! Aleo miankatrany amin'ny efitranoko. Ary toa misy aloka mainty be io mibahana amin'ny tohatra io. Tena bahana ny lalako. Tsy manofy aka. Tsy mamorona ny eritreritro fa zavatra tena misy izao. Andriamanitra, aiza ary izy ianao e? Izy ianao mampitahotra ala avy io? Aza manantona Trakako inona ry ny ataoko hoe hivoaka tsy hay hoe miandry ao an-tokotany ao. Izy ianao e? Misehora lehilahy fa aza manafy nendrika eo. Tena matahotra marina. Ohatrany hoe sangalany tsy resy izany. Tena ohatrany hoe izy mihitsy io. Aza manatonao tsy matahotra anao fa tsy ho zakanao no mety ho ataoko raha manakaiky ahy ety ianao dia miteny azay. Tsy misangy aminao ne miala ho ary nazerany rivotra le sarany tsy resy ny antona teto. Fonjeo! Fonjeo! Fa inona ty ataonao? Boziniko fahatyany fa manirikiry ny fiainako. Leo Sahady ve? Ary ndry ty ve marary? Tatoato izay to ohatra malazolazo tsy mahavahateny izany. Raha zao tsika mianaka no mivoaka dia lazay ny olona fa indrindray ny ndreniny. Hoentiko ela teo siramamy io ka. Siza! Siramamy! Fanakaiza mihitsy ny saindry ty e? Fa inona? Siramamy ho io akaiky indry io. Ao akako azy fa tsy manoatra no maniraka zaza tsy nateraka rangako. Loza namena eny eo fotsiny. Ao ndrika mandana mandeha any rehefa tsy hanampy afa manalokaloka ohatry ny drazana tsy hita eo fotsiny. Fampina amin'inona nefa ianao e? Ory mama, aza mba manaonao foana sao dia hanenenany. Miteny tsara zay dia atao ahoana io? Zaho aloha ry mama tena tsy te ho voasarangotrangotr amin'io mihitsy Mody mitapy tsy mahalala ny ninona tsikako. Zaho isaona be tsy misy ohatran'izany. Heverinao fa adala moa izany ny avany tsy hahafantatra hoe pozina ny nahafaty ny avany. Sady olona mahitahita ireny. Dia atao hoe namono tena izanyko. So dia heverinao fa tsy nianatra sy tsy hahatakatra ohatranao daholo aza ny olona. Ary izany fanambanimbandry siza fa tsy zazakely ohatranao akory Mametraka ny tenana olon-dehibe ve ianao ry mama dia manao zavatra tsy ampiheverana ohatran'izao Maninona re raha tsy nivadiana fotsiny le olona rehefa tsy tiana dia vita e. Raha tsy nanambady anio heverin'ny ndry fa tsy taria ambany tonely ndry no mipetraka ohatr'izay. Bozaka sy kivarivary fotaka no hoan'ny ndry tsisy vady mamelona io. Ka efa safidinao angela izy dia tsy azoko hoe inona tsy nieretanao azy hatramin'ny farany fa tsy mampidi-bingo ohatran'io e. Dia atao ahoana zao io? Ka fatokisany ihany nanomezany hafeno ny vidin'ny trano. Efa mba nandrinandry ny saiko hoe mpivady izay dia milamina. Nefa izao za ataka eny amin'ny fato taratasy indray. Zao sady azoko ny vola no mijanona ho any trano. Azo indry izany? Tranondry vola.
efa nilaza sy ny lokaloka iny fa tsy hakan'ity zantsony iaro anjanany io ny izy aleo fa anao taratasy ara-dalàna ihany zay so ivadian'le kiala mitapy iny eo indray a tahoana aloha ty fatimbadinareo ty fa afaka miandry zany e sao de misy miditra tampoka eo manko ary nany amoron-drano any io ko atahoana indray ka raha misy mahita sy manao autopsia de ahoana ngako olon'olom-poana izy io na tsy manam-pianakaviana ka ho arianao fahatany ny fatiny sao de verinao fa manana kibo itelemana an'io aza ny rano oak'izay ny fandatsanydrifa zao aizana ny arinan'io zay zao nyvahaolana hita ka aiz ary ny alalako an'izany ezy tokony nampidirina tao an-tsainao meloza ny zavatra izany melohany naminonao azy sady ahoana koa moa zao ny azakatsika mianaka ny trozona be io mandana aloha laivo le antsy fitetehan-kenana azy antsy lehibe indrindra nanantsika ao de hitondrao an'le koveta be fanasana lamby reny ko le vaty fanasana antsiny koa sao dombo le antsy de fa ataonao ina dolo zany ka tsy maintsy tetetehana atao tsy misy mahalala hoe olona tsony io vao afaka arina zarazaraina de arina any amin'ny toerana samihafa andriamanitro ormama ahoana tena sao de tsy hainao azy ty biby ianao fa tsy olona tsony de misaora ianao an'Andriamanitra fa mbola mamelona sy mieritreritra momba anao mibiby olona hatramin'izao na de efa ianao aza ny tokony anao an'izany ho valim-babena mandana ho lohany sy ny ratsambatany ihany angamba ny tsy maintsy aleviny eo an-tokotany fa maninoneny mangovotra be aleo ara-piko an'ireo ny lambaneny sao de anao blouson aloha oaka zao fa tsy maninona ka torokely fotsiny azoko aina fa reraka sa niverinandrehatra afo aloha zany anaovana raha mafana ho an'iny oaka zao fa mandany saribo fotsiny sao de tsy ampandrahoantsika sakafo arivo eo ny ambony aoko kanina eny milaza mangatsika nefa ny andrineny aza mamay be sana fanafody eo amintsena vao tsy anome zany nareo fa aty amintsika mbola misy volana inge aleo aloha za tory raha tsy mifoa de avy hatrany de minana sakafo nareo eny ary karakaroany zandrinao ito tsara ny trano de matory zany eny tompoko za tao an'izany miala za tao an'izany aho tiako nge enao malala tsy marina zany raha jery maty fa avelao rajery nofo ratsy kay nofo tena ny ainana ohatrandreny mbola marary be ny tendako kendainy teo kay aleo aloha isotro rano fa tsy zakako zany tendako zany ka zany Andriamanitra toreo daholo le antsy sy fitaovana nampiasaiko tamin'ny tetika ny rajery fa tsy navariko tany anaty rano daholo ve moa reo inona ny mbola ataony ato Andriamanitra tao tsy mivony faravarana izao tsy misy mahatotoy zany ato fa voazy eo ambadika izao siza voay ty za dalaina ato an-dakozia iza mandehandeha miaraka amiko zany nefa ny varavarana mihidy vonjeo
Siza! Fa maninona no ampitsaliana ohatran'izao? Inona no nataoko? Tsy hipetraka totsony a manomboka raha-pitsoka. Sady izay fa manam-bola. Androany alina sisa ny farany hijaliana ohatran'izao. Aleo ilay raha matobe io aho. Iza no misitona ny lambako teo? Janona eto tsonana ray segondra aza. Zo fa miasa alina ilay taksi iny. Alainaingana vola dia mandeha. Miala tsiny aminao ary siza fa eto angamba ny sampanana tsy maintsy isarahana. Ela loatra kosa ny zakako anao izay. Aleo anao fiainako na efa tara loatra aza. Mavesabezatra ihany izany volako izany. Andriamanitra, fa aiza ny vola rehetra tato? Tsisy vola tsony, fa... Tsy andrimbona volam-pamangina tsony. Takim'ilay faty amiko daholo ilay izy amin'ny alina. Tsy mahazo tia tena. Inona izany tenenina izany? Tsy azo ataony manara lohapaty. Tsy resy mifona. Fa inona koa ny anty e? Siza. Taoniko misizasiza fahatany. Tsy ny fahalalanareo ny anarako akory ny anoho ny tononany azy eo a. Sa matsiro be ny anarako. Andrekaka ianao. Mama! Ao aloha hoentin'ny zareo izy. Hoentina izy anefa mama. Afaka miresaka amin'ny tsy polisy tsy ve ianao? Mama! Siza, ao tsara ve ianao izany? Hoe maninona? Itsresy? Inona mono anio? Ianareo ve izany? Zokinay. Izy ihany namono reny. Tsy mba tetety ohatran'ny nanaovandrabofy andrajery malala ny koa azako. Fa le vidina trano le vidina trano. Mety le izy tsy nandrombona akoatran'ny mahazaka fa tonga dia ny foako daholo koa ny nahafaty azy a. Dia zavy izany namono azy. Kosa takan'izay izany nandrombinako ihany e. Sady rimborimbona ohatran'ny mahazatra dia tsy nisy natsikarotra. Diso ve izany sa? Mama! Mama! Mifana mama! Milama kosa rineny e. Ary izy ilay olona ao an-tokotany io. Mba ialantsika amin'ny fahasairanana dia nampanofaiko ny trano any amin'ny farany ambony. Mbola vao mieritreritra hoe ho ampanofaina koa ve le riana voalohany sa ahoana?
maninona mora hampahany fainandrina eny fa trano be ty na ny ato ambany azy ve tsy misy hevitra tokony hampahany faina koa fa lehibe loatra nge raha hipetrahantsika fotsiny. Za koa aloha nieritreritra n'izany fa aleo aloha andamina tsarytsika eny ary miverina mianatra amin'izay ianao. dia tsy hamidiny ny indray izany ty trano ty. Efa tsy nieritreritra ny tia tsony aho no niverina teto tanàntsika ko amidy ahoana indray ary noho ny tsy fidy ny saika nandefasana an'ity saingy efa azo lazaina hoe milamina sy mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra. Tiangeny mba hanolovana velan'ny dadanareo anareo dia aleo tsy kitikitihana. Sady neny efa tsara asa be fa maninona raha ny ambonitsika no mipetraka dia aty ambany no hampahany faina rineny. Tsy mety satria tsika misy zaza manjary migodigodina dia manimba fiarahamonina. Fa mampalahelo be mieritreritra hoe lasa daly totosi izy rineny. Tsy ho sitrana intsony izany izy iny. Tena tsy haiko. Aza mieritreritra n'izany aloha toko kosa zavatra iny an-tananao ve dia alatsaka fotsiny tsy aho-anio azafady fa variana dia grisa le izy anie. Ianao dia mahita tenenina foana ro fiaingana io. Tompoka fa tao misy gorodona mipetraka fotsiny ity. Dia vao maika esorina tao inony. Oay fa inondreo? Oay vola be jereo neny andrekakio. Eo so dia sandoka. Tena volo io rineny. Anizy reto fa maninona ny atao ato? Totoa zao mety avaly an'izany nefa izy lasa dala bebe indray mety efa nintsana izay ny nofiny tsisy afaka ny amaly atsika. Dia atao ahoana reto dia ampiasaina amin'izay tokony hanaovana azy fa ho atao ahoana amin'ny ahoana azy atao trantsika nge io sa hoariana ny tianeny tenenina. Enao ty norenesinao teo rindina nosoratany aingony fity ireo nanomeaina ny tantara anjary liva tahina nantenaina ony miazanirina le mek ary saloy tovy razana mamonjo ny nandray feo ony miazanirina nanatotosa